ho aminareo mandrakariva nery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha isika hiara hitsangana hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny boky Salamo. Salamo fahatelo amby telopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahatelo amby telopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Orin'izay dia mbola ho iraintsika ny hira FFPM larina faharoa ambin'ny folo ny andiny roa voalohany. Iarahantsika mamaky ary ny boky Salamo manao hoe: mibio an'ny tompo ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiterana. Miterana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo, miray ho azy, mitendre tsara amin'ny feo mioba, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary mahatoky avokoa ny asany rehetra. Tia fahamarinana sy rariny izy, eniky ny famindram-pony ny tompo. Amen. Jehovah oderana ianao, ankalazaina ny anaranao, izao rehetra izao manatsanao, faranaio mandraky izao, faranaio mandraky izao. Jehovah terana ianao, ankalazaina ny anaranao, izao rehetra izao manatsanao, faranaio mandraky izao, faranaio mandraky izao. Panjakanay sy tompo masina, omena eram-pony asina, izao rehetra izao miopianao, faranaio mandraky izao, faranaio mandraky izao. Jehovah terana ianao, ankalazaina ny anaranao, izao rehetra izao manatsanao, faranaio mandraky izao, faranaio mandraky izao. Dia mbola rehefa afaka isika ry havana, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ampifaliana no iteranay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao. Amin'ny Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mpahary ianao, Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra, ankehitriny ary mandrakizay. Koa ray sy izany fa mendrika ho anao. Misaotra anao koa izay ny amin'izay rehetra ny tantananao ny fiainanay, ny nanombanao anay nandritra ny herinandro iny. Mankasitraka anao izahay ny amin'izay rehetra mbola ataonao aminay. Mifona koa nefa izahay ry Tompo fa tsy tanteraka, nanao izay tsy araka ny sitraponao, koa mifona eto anatrianao izahay, mangataka famelan-keloka famindram-po avy aminao. Mino izahay Jesosy fa manadio anay ianao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana, ka ho tafaray sy tafahombona aminao indray izahay amin'izao sisa izao. Ankehitriny ary Tompo dia hianatra ny teninao indray izahay, mangataka indrindra ny fahafenoan'ny fanahinao masina. Ampahirato ary ny masonay Tompo mba ahita ny zava-mahagaga ao amin'ny teninao izahay. Hazavao ihany koa sainay mba hatakaranay ny ambaranao aminay anio. Aoka ny mpanomponao izay tondra ny fampianaranao mba ho fenoan'ny fanahinao masina ka hanambara izany izay sitrako ny fonao. Dia amin'ny anaranao Jesosy irery ihany no hivavahanay toy izany. Misaotra Tompo. Amen.
dia omena ny mpanompony ny tondra ny fampianarana indray ny fitenenana. ho an'Andriamanitra rehetra mivoninahitra ilay havana malala ary ho aminareo any amin'ny fiadanana. Misaotran'Andriamanitra lehibe tsika afaka mioneto raha marina efa miomana ao amin'ny famaranana ny ty sekoly ny finoana 522 ity isika. Dia izao zany eritreritro manao hoe amin'ny larobia 10 Desambra raha sitrapon'Andriamanitra ny famaranana ty sekoly ny finoana 522 ity 10 Desambra. Io 10 Desambra io dia tokony hanao zavatra somary manokana kely ihany sika. Ka azona manomana an'le amin'ny 10 Desambra dia mila olona 5 tsika atao karazana birao kelinareo hanomana an'le fotoana manokana amin'ny 10 Desambra. Samy mieritreritra hoe manontany tompo hoe zava izany tompo. Zany izy mila olona 5 tsika zay vonona dia manatona fotsiny rehefa mirava dia mieritreritsika hoe ahoana amin'ny fomba anaovantsika ny famaranana io mba tonga tsika afaka sady mandravona ny lesona rehetra no manana fotoam-pifaliana iombonana. Zay. Ny solosainako dia tsy dia salama loatra ka nalefako any amin'ny dokotera. Noho izany antony izany dia tsy misy taratasy amin'ny fanateram-piofanana omeko anareo androany. Misaoran'Andriamanitra fa misy anankiroa zany amin'ny manaraka. Tonga amin'ny takila fahadimapolo tsika izao ry havana malala. Takila fahadimapolo. Takila fahadimapolo. Anitsika dia resaka ny amin'ny hoe mitombo amin'ny fahasoavana. Mitombo amin'ny fahasoavana. Takila fahadimapolo. Izy nareo tompoko any mbola tia azo miboky kanefa mbola tsy manana hitondrako amin'ny manaraka. Tsangana kely hoe misy tanin'olona vitsivitsy eo hitondra amin'ny manaraka fa efa lano ny tao. Ndao ary ny tenin'Andriamanitra ingana ry havana malala dia ny Petera 2:9-9. Ovakitsika miaraka aminaran'i Jesosy manao hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ty epistily 2 nosoratan'i Petera ty ry havana malala dia azo ambarako epistily ny fitombona. Za moa zany hoe epistily ny fitombona satria moa fantareo ry havana fa ireo epistily reo samy manana maizy azy reo zao tsika mieritreritra ny hoe romanina dia azo atao hoe epistily ny finoana na epistily ny fanamarinana. Rehefa mamaky tsika natao hoe ny epistily ho an'ny Filipiana dia epistily ny fifaliana. Ohatran'izany zany zao le izy fa ny epistily izay nosoratany Petera dia azo atao hoe epistily ny fitombona. Epistily ny fitombona. Nahoana moa miandoha amin'ny firariana fitombona izy. Manao hoe ahoana le izy? Hampitomboina ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tombontsika. Ary miafara amin'ny baiko amin'ny fitombona hoe ahoana le izy? Mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ny andininy fahavalambin'ny folo izay raisintsika eto ry havana malala dia famitinana ny epistily manontolo. Fitombona roa tsy afa-misaraka no ambaran'ny Petera eto. Fitombona anankiroa tsy afa-misaraka. Ohatran'ny tanana visy havanana zany, na ohatran'ny tongotra visy havanana zany, na ohatran'ny lampa dia lafy tsara sy lafy ratsiny. Tsy afa-misaraka ireo anankiroa reo. Inona le zavatra anankiroa ry havana malala? Inona voalohany? Fitombona amin'ny fahasoavana. Ary inona faharoa? Fitombona amin'ny fahalalana. Ndao ro raisitsika tsiraray. Inona natao hoe mitombo amin'ny fahasoavana? Ny atao hoe fahasoavana ry havana malala dia inona? Fanomezana sarobidy nefa mamaim-poana omen'Andriamanitra antsika. Tsy noho ny fahamendrentsika fa noho inona? Noho ny fitiavany madiodio. Zany ry havana malala amin'ny fahasoavana. Tsara zany ny ananantsika ao an-tsaina zany hevitra fototra zany inona moa ny antony? Ny antony dia satria ao anatin'ny andro 5 maha-protestanta antsika ry havana malala ny resaka mba fahasoavana tena andro 5 dia mampatsiahy kely an'izany andro 5 zany ary mila averina foana moa zany fa tsy dia mora mitadidy azy. Ny maha-protestanta antsika ry havana malala dia miorina amin'ny andro 5 lehibe eo amin'ny lafiny finoana zany. Ny andro anankiray lehibe maha-protestanta antsika
dia ny amin'ny hoe ny fahasoavana irery ihany zavatra ivelam-boky zany resako am'reo zany fahasoavana irery ihany io zany le lazaina amin'ny teny latina hoe sola gracia grâce moa ny teny frantsay akaiketsika tsara dia mora tadizany sola gracia ny faharoa io fahasoavana io dia raisina amin'inona amin'ny finoana dia ny fototra faharoa zany dia ny sola fide ny finoana irery ihany ny finoana irery ihany fa zao ny fahasoavana sy ny finoana dia miorina amin'i Jesosy Kristy dia zany ny mahatonga ny hoe ny fototra anankiray fahatelo dia ny hoe solus Christus zany Kristy moa zany solus Christus Kristy irery ihany izy rery ny mpanalana amin'Andriamanitra izy rery no hany-mpamonjy zay zany izy dia ny fahasoavana irery ihany ny finoana irery ihany Kristy irery ihany fa ireo rehetra ireo dia aiza no ahafantarantsika azy ankehitriny aiza no ahafantarantsika ao amin'ny soratra masina dia zany ny mahatonga hoe sola scriptura ny soratra masina irery ihany sola scriptura dia ny sola scriptura dia ny hoe ny soratra masina irery ihany no fototry ny finoantsika ka raha manontany tentsika manao hoe inona no tokony inoko amin'ny maha kristiana protestanta dia zao no tenyny kristiana réformé manao hoe ahoana nambaran'ny baiboly saingy tsy fototry ny finoana ihany ny soratra masina fa fototry ny fitondrantena ihany koa ahoana ny tokony hitondrako ny tenako fitondrantena manahoana dia hoe ahoana no ampianarina ny soratra masina zany zany fanontaniana ataon'ny kristiana réformé fa ohatran'izany koa tsy hoe fototry ny finoana ihany tsy hoe fototry ny fitondrantena fa fototry ny fomba fiasa ihany koa hoe ahoana ny fomba hiasantsika dia ahoana hoe ny soratra masina zany daholo dia havana malala no ao anatin'izany hoe sola scriptura zany faravakeliny fa ireo rehetrirehetr'ireo mandray eo ny fahasoavana raisinao amin'ny finoana eo renanao amin'ny Kristy ka arak'izay ambarany soratra masina zany zany izy raha ohatra ka ampitoiziko a inona nikendrena ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany dia zay miditra amin'ny hoe soli deo gloria ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia ireo zany protestante nareo ry havako a dia mba mahalala no inona mahaprotestante ahy inona mahaprotestante ahy zany ny mahaprotestante anao zany ireo zany le nambaran'ny pasteur Amine Paul misy boky any hoe ny hevo baventy ny protestantisme zay fahazavaina matetika mihitsy zany a ireo irery ihany ireo ny fahasoavana irery ihany ny finoana irery ihany Kristy irery ihany ny soratra masina irery ihany ary n'Andriamanitra irery ny voninahitra inona moa no nahatonga nampatsiahana zany satria tsika miresaka zao ny amin'ny hoe ny fahasoavana dia andry anankiray ngeza be mahaprotestante ary io fahasoavana io rahavana manara dia arak'izany ambarako zany fanomezana sarobidy io a maimaim-pona io a avy amin'Andriamanitra io a tsy miankina amin'ny famerentsika raha ohatra ka hivoaka kely a iresaka ny amin'ny hoe fahasoavana iainga avy any amin'ny teny frantsay fotsiny ohatra satria zany ny anisy nevo baventy fotsiny hoe fahasoavana dia le hoe sola gracia de grâce ny teny frantsay fa le grâce le avana malala dia rehefa ampifandraisinao ohatra amin'ny teny hoe grâce présidentielle dia manjary manana dika anankiray mivaovao inona dikany hoe grâce présidentielle famitsorakeloko zany hoe olona meloko a efa mivoaka ny didim-pitsarana teny amin'ny tribunal fa meloko a dia migadra ohatra na manefa ny sazoko a fa rehefa mivoaka ny grâce présidentielle dia voafafa ny eloko anataoko dia mahazo famitsorakeloko a madio a mivoaka ny fonja zany zany izy ary zay mihitsy le fahasoavana ny fahasoavana dia ny fanadiovan'Andriamanitra antsika ny famelan-keloka maimaim-pona omen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy nandatsaka ny rano antsika teo amin'ny hazo fijaliana ka io fahasoavana io famelan-keloka maimaim-pona fanadiovana antsika amina rano Kristy io dia nomena antsika satria maty teo amin'ny hazo fijaliana ao antsika Jesosy ka raha fahafatesana ny tambiny ota za zany ny tokony faty satria mpanota dia tsy maty aho satria nahazo an'le grâce a nahazo an'le fahasoavana fa satria Jesosy efa maty teo amin'ny toerako fampatsihivana ny zavatra fototra maha-kristianina antsika izany ry havana malala dia andao ro tohizako rehefa azonareo moa zany zavatra resako zany zany fahasoavana zany tohizako no mahatonga antsika hanan'izay antsony petera hoe inona fiainana sy toe-panaraka an'Andriamanitra ary ny dikany hoe manana fiainana sy toe-panaraka an'Andriamanitra zany dia izao inona le izy mandositra ny fahalitoana zay eo amin'izao tontolo izao
noho ny filana ary ahoana ny toyny ary manao zay zo tompo rehetra hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana antsika zany hoe inona dikany miala amin'ny ratsy ary miezaka fatratra hitombo amin'ny tsara dia zany natao hoe mitombo amin'ny fahasoavana fantarao izany zao ianao zany amin'ity fotoana ity dia Andriamanitra hoe mitombo ianao amin'ny fahasoavana dia inona ndika ilay fitomboana amin'ny fahasoavana dia manao hoe miala amin'ny ratsy ary miezaka fatratra hitombo amin'inona amin'ny tsara efa nanazavana zany taminareo fa tsy mampanina manao teny averinao i Paul fa mahasoanareo zany zay izy dia averiko kely izy zao an'io izy rehefa miresaka fahasoavantsika miverina ny fototra mahareforme antsika mandrakariva satria zany moa zavatra tsy dia resahana firy zany eo amin'ny fiangonana sy ny toroteny dia mila ampahafantarana tsara nareo vahoaka kristianina fa isika zany amin'ny fahatakarana ny finoana ravana malala dia mahatakatra manao hoe araky ny fanambarana tenin'Andriamanitra ny epistile ny Romanina ny tena miresaka zany isika dia hamarin'Andriamanitra mamaim-poana amin'ny finoana zany le antsoina voambolana réformé hoe la justification par la foi fanamarina mamaim-poana amin'ny finoana za zao dia zanak'Andriamanitra ianao dia zanak'Andriamanitra tsy noho ny fahamendreka tsy noho ny fahamendrenao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra manamarina antsika noho ny finoana an' Jesosy Kristy zay ary iny zany nantsona hoe fanamarinana justification ho nareo zanam-bazaha azonareo zany teny gasiko zany fanamarinana saingy zao rehefa nohamarinan'Andriamanitra dia asain'Andriamanitra mandeha hiainy zany fanamarinana zany ao anatin'ny fanamasinana dia le fanamasinana ndray kosa hoe le antsoina hoe sanctification ho anareo zanam-bazaha sanctification dia izy io zany eto teraka indray satria nanaiky an' Jesosy Kristy ho tongotra sy mpamonjy nandray ny fanamarinana amin'ny finoana dia andeha zany izao andeha ho aiza andeha ho any an-danitra zay izy andeha ho any an-danitra ka ny lalana makany an-danitra lalana ohatran'izao averiko kely aminao lalana ohatran'izao le lalana io ny lalan'ny fiainana talohany nanakeko an' Jesosy Kristy ho tomboka sy mpamonjy dia nivarimbarina anakaty ny diako maharaka anareo rehefa nandray an' Jesosy Kristy ho tomboka sy mpamonjy za le mandeha Jesosy niodina tanteraka dia nanjary niakatra anay diako bakany fa mbola ety andalana nefa aho mbola ety andalana ianao mbola sy tonga ty akory ianao mbola ety andalana ianao dia ianao miakatra tsy kelikely iny ianao no miainan'le fiainan'ny fanamasinana le sanctification maharaka avy ianareo ravako zay miainan'iny ianao ary eo natao hoe mitomboa ianao amin'ny fahasoavana dia ianao le miainan'le fanamasinana iny no hitomboana amin'ny fahasoavana zany nifandraisany izy le avana malala ataoko fa tsy tena sarotra be loatra koa zany zavatra resako zany zay izy miaintsika dia mandroso makany an-danitsika zao rehefa nao marinina mitombo amin'ny fahasoavantsika mitombo amin'ny fahamasinana noho ny fanamasinana ho azavakeo ambany io zany raha zavaina amin'ny fomba hafa zany dia toy izao ny kristianina marina dia olon'izay nanapa-kevitra n'inona handray an' Kristy safidy fototra tsy maintsy nataony zany mba ho teraka indray izy ka ho afa mitombo amin'ny fiainana araka an'Andriamanitra noho io safidy nataony io dia ahoana i Kristy no manapaka ny fiainany mipetraka eo ambony seza fiandriana ny fiainany azonareo ve zany zany sary resako mipetraka amin'ny seza fiandriana ny fiainany zany zao tsy voatery hitovy ny kolotsaina kristiana nanantsika teto Madagasikara ravana ary eto Madagasikara hatramin'izao dia misy fitazam-panahy nataony fikambanana mampiely baiboly malagasy zay nitohizany fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly fa ny tena tompon'le izy raha ny marina dia ny fikambanana ntsony hoe campus pour Christ io campus pour Christ io zany no tena niaingany io fampianarana io ary ny lehilahy anankiray zay pasteur presbyteriana américaine antsony hoe Bill Bright no nandrafitra an'io fitazam-panahy io za zany mba nanana tombontsoa nandalo tany Floride tany États-Unis dia nahita ny trano Bill Bright tany fa tsy mifankahita tany zay fa tany Kenya zay no nifankahita dia ny fampianarana nataony Bill Bright rehefa manazava an'izany izy dia zao manao hoe eritrereto izy fa ny ity zany tsisy soraitra be moa ito za koa tsy nanao powerpoint ity misy sary fo anankiray dia zao no izy raha ohatra ka tsy mbola nandray ny Kristy ianao dia ato ivelan'ny fonao Jesosy Kristy tiany fonao izy ato ivelany mazava loatra satria tsy nampandrosonao
fa rehefa nandrainy Kristy kosa ianao ity ny sary ny fonao dia Jesosy Kristy no ao anatinao ao azonareo an-tsaina ve le zary taoko zay izy ao anatin'ny fonao le sary le Jesosy Kristy saingy natafiditra anatin'ny fonao azy izy hoe Bill Bright dia tokony eritreretina tsara aiza marina ny toerany satria misy olona io ny sary ny fono ao anatin'ilay fo misy seza izany hoe misy fahefana io dia misy olona ampidiriny Jesosy Kristy fa mbola izy ihany mipetraka ambon'ilay seza Jesosy Kristy eto amin'ny sisiny eto zany izy dia Bill Bright tsy zany ny tena fiainana kristianina rehefa ampandrosoanao Jesosy dia Jesosy nasaina mipetraka izy eo ambon'ilay seza fiandrianany fiainanao ianao maninona mandohalika eo anoloan'i Jesosy manoa an Jesosy zay izy lavana malala ary eo zany no sary fototra iainany amin'ny fandraisana marina any Kristy fandraisana marina Kristy ary zany zany tsy mahagaga antsika azo vakina any amin'ny Koritiana voalohany toko fahatelo zany zavatra resahan'ny Bill Bright zany raha hitady andin-tsoratra masina nareo hoe nareo mbola zaza ihany mandiaraka ny nofo nareo satria le kristianina ranofo zany zay ny ilazan'ny Paoly azy le kristianina ranofo ampandrosoany Jesosy izy ngeny tena mandrosoa Jesosy saingy izy ihany mbola miteriterina ambon'ilay seza mijesy teo Jesosy ampidiriny ao fa apetriny ary amin'ny salon ohatra ny vahiny ao dia izy mikenikenina manao zay tiany atao ary amin'ny andra rehetrarehetra zay izy ary zay natao miditra am-piangonana le olona mandray fanasany tompo le olona mandray ndraikitra anatin'ny fiangonana le olona hitanao kristianina zao izy Jesosy zany fa nekenitra anatin'ny fiainana fa Jesosy tsy mipetraka ambon'ny seza fiandrianana fa ampandeferina re dia eto zany miverina hoe ny tena marina amin'ny fiainana kristianina zao manao hoe Kristy mipetraka izy mipetraka eo amboniny seza fiandrianan'ny fiainana dia toizako ny fiainantsika tsiraray avy anefa dia malalaka tahaka ny firenena iray misy lafin-javatra maro i Kristy raha niditra tao am-pontsika dia toy ny namahababo ny reny vohitra ilay firenentsika ihany zay moa zany ny fandehan'ny ianina rehetra rehefa niditra teto ny frantsay dia nitifiriny zareo ny teria manjaka miadana dia rehefa nitifiriny zareo manjaka miadana dia hoe raha navalina fahatelo mbola manangana saina fotsy dia nanangana saina fotsy ny fanjakana malagasy dia azon'ny frantsay zany Antananarivo azony reny vohitra dia nanomboka teo moa zany ny protectorat français nahatonga antsika eo ambany fanapahany frantsay zay nivadika hanjary fanjalantany tateorina dia zay fa zao izay fahazony ny reny vohitra izay dia tsy midika akory fa azo Madagasikara ray manontolo tsy azo Madagasikara ray manontolo tsy mbola azo mihitsy izany no nisiny reo mpitondra fanjakana gouverneur samihafa hatraty amin'ny androny Galeny zay tsy maintsy nanao ny fampandritany manerana Madagasikara dia toizako le izy hoe manao hoe Kristy raha niditra tao am-pontsika dia toy ny nahababo ny reny vohitra ilay firenentsika ihany ny faritany rehetra mbola misy pikioma madinidinika manao ady anataka taminy avokoa zay ngy hoe ireny rehetra ireny no tsy maintsy atolotra tsy kelikely ho tapahany dia inona avy moa zany atoloran'i Jesosy ny safidinao atoloran'i Jesosy ny volanao atoloran'i Jesosy ny fotoananao atoloran'i Jesosy ny eritreritrao atoloran'i Jesosy ny fialamboninao atoloran'i Jesosy ny asanao atoloran'i Jesosy ny fiainatokantranonao sy ny sisa rehetra dia samy atolotra azy ho tapahany avokoa zany sary zany ry havana malala dia sary zay nampianarany zany pasteur zany ray aman-dreny lehibe teo amin'ny tantara amin'ny protestantisme malagasy ny fijekema manokana zany atao hoe pasteur Fety Michel zany pasteur Fety Michel ry havana malala no doyen ny faculté de théologie voalohany zay moa zany no andian'ny faharoa nianatra tao amin'ny faculté de théologie ary za zany mba afaka miteny aminareo amin'ny fahalalana ny tantara fa tsy nisy ny faculté de théologie fijekema raha tsy nisy Fety Michel zany olona tena mafilo mihitsy zany ahorotsika tio izy ny olona rehetra ny salasala izy tonga dia andao anorony dia natsangany le izy dia nampianatra anay izy dia zany nazavaina nandray ny Kristy anao izy fa zao no izy ny fonao no menao Kristy ny fonao no menao Kristy fa ahoana ny sisa ary fanontaniana tena marina zany fanontaniana tena marina zany eo fiarantsika amin'ny Jesosy no menao an Jesosy ny fonao fefa nomenao an Jesosy ve ny tananao fa misy olona nomena an Jesosy ny fony ny tanany mbola tsy nomena an Jesosy voatezitra izy pia le vady mivoadaroko nareo moa tsy isy voadaroko mivady nareo mihitsy ary so ihany fa tsara zany fa misy olo dia kristianina zany kristianina mangana mihitsy le vadiny dia inona tokony ataon'le rangahy
omeo an' jesosy ny tananao fa rehefa omenao an' jesosy ny tananao dia nanjary tsy tanako tsony ty fa tanana izy tanan' jesosy dia raha ohatra tanan' jesosy ty tsy samy mamely tamaina ny vadinao tsony anao ianao tsy hoe amin'ny anaran' jesosy tsy afaka manao an'izany ianao rehefa omenao an' jesosy izy dia ohatran'izany zany le zavatra re sany omeo an' jesosy ny tananao zany izy dia ohatran'izany koa omeo an' jesosy ny vavanao ny lelanao fa misy olona ny fo no omena an' jesosy fa ny vava mitritra ry gaga mihitsy ianao kristianina ve ty mahatonga ny jakoby teny manao hoe zao ny fivavahana marina dia mitandrina ny vavanao mba hiteny madio zany izy mba tsy hitranga le zatra tantarako taminareo indray mandeha ry averiko indray mandeha reny tonga ho a le ramatoa manao mipastera nahoana ho a za zao tsy tadidy mipastera ay zao natadidiko an'ireo be dehibe reo za pastera izy a efa nandray ny tompo aho oa tsara zany ho a dia efa niova ve niova aho izy niova ahoana ho a teo izy tam za pastera tsy fantotro mihitsy taloha tsy fantotro mihitsy fa isaky ny miteny aho dia mivoaka ho azy eo mivavaka io teny ratsy io teny ratsy ny vehivavy mantsotra ny be resaka zay afa-tsy nareo ihany fa be resaka zay miresaka fa isaky miteny azy dia mandeha ho azy eo mivoaka mivavaka eo le teny ratsy dia nandray ny tompo ianao azy ao dia niova ianao azy ao dia ahoana ianao zao dia izy tam za pastera tena fa kevoka misy za pastera fa tsy miteny ratsy tsony afa-tsy isaky mitezitra sisa za mo niteny tamin'ny azafady ravako tsy mitovy ny baibolitsika baiboliko dia milaza aminy hoe raha misy olona amin'ny kristy olom-baovao zay fa lasa ny zavatra taloha fa tsy hoe efa nihena ny zavatra taloha zany vizy ka tsy hoe rehefa tezitra dia tsy maninona na miteny ratsy azy omeo an' jesosy ny vavanao zany izy rehefa omenao an' jesosy ny vavanao tsy tia mifosy ianao miresaka zavatra foana ianao manaratsy olona foana tsisy olona tsy manao afa-tsy manaratsy misy olona sasany zany naty fampomvavana dia niteny tagny hoe maty antoka mihitsy androany nitory-teny mandeha le olona miteny foana tsako izy niteny tagny mba mangina ianao fa za ianotory-teny dia gaga ianao nareo mo tsisy manao an'izany mbola tsy nahita an'izany mba omeo an' jesosy ny vavanao mba omeo an' jesosy ny vavanao ivavanao io dia mba miteny azay tokony teny mba mangina koa amin'ny fotoana hoe mba mangina koa ndraindray fa tsy miteny foana na mba miteny koa ndraindray fa tsy mangina foana omeo an' jesosy ny vavanao dia ohatran'izany zany omeo an' jesosy ny fotoananao zany zany izy za moa zao avy nanatrika conférence anankiray lehibe zany mahatonga mipôzipôzy io dia miaraka tamin'ny filohampanjakana tany moa zay dia fa za moa zany dia sahiratsaina kely ihany satria zany lazana hoe amin'ny valo sasany manomboka amin'ny fotoana za tonga teo tamin'ny valo marina tsy sakademy aloha zany ny fotoana tsy nanomboka raha tsy tamin'ny sivy sy fefany za moa zany zavatra mitranga fa za tsy manome tsiny zany izy fa misy antony zavatra samy hafa atao a mety nahatonga zany fa ny zavatra mitranga nefa dia matetika ihany indrisy amintsika malagasy no tsy omen'ny olona an' jesosy ny fotoanany fa omeo an' jesosy ny fotoananao mba hitantanan'i jesosy azy fa raha omenao marina an' jesosy ny fotoananao hain' jesosy mitantanan'io mba tsy hahataranao raha miresaka fahatarana fotsiny mba tsy hahataranao fa misy olona anke dia tena raha manana tomobily izy le tomobily tsy manana fa tsy TL tara lava ka tokony amidy ny tomobila TL io dia mividy tomobila vaovao TAP izy tonga ara-potoana zany izy fa aiza ve andeha hivory ianao tara andeha akaty am-piangonana ianao tara andeha hiasa ianao tara andeha hamangy manjoavy tara dia tara foana nareo mo tsisy ohatran'izany fa dia fa gaga mihitsy tara foana eo amin'ny fiainana tsy mety zany zavatra mahamenatra moa zany anatina fiarahamonina malagasy misy atsika hoe mila manao ezaka mihitsika mba tena ahatsiary mihitsy manao hoe manaja ny fotoana dia omeo an' jesosy ny fotoananao jesosy ange marina tsy fantatsika zao ny ahatongavany tompo fa ho tonga amin'ny fotoanana izy satria manana fotoana andriamanitra fa andriamanitra tena andriamanitra manaja fotoana mihitsy tadidinareo ilay ambarany jaona toko faharoa rehefa novandrano divay jesosy dia nanato maria hoe lany le divay dia hoy jesosy mbola tsy tonga amin'ny fotoanako satria andriamanitra manana fotoanana andriamanitra tena ponctuel be mihitsy ary mila fantatsika zany ary amin'ny protestante raha ikisaka kely amin'ny maha-protestante atsika ary avana ny protestante ny olona maro-potoana indrindra eto ambonin'ny tany tokony fantarareo zany
inona ny antony dia satria Jean Calvin izay réformateur moa zany nanovozantsika amin'ny fantsipivahana nahatonga antsika protestante réformé dia niasa tao Genève ary tao Genève no nandamina ny Calvin ny fiainam-piarahamonina ankapobeny ary tao no nametrahany famataran'ora lehibe reny amin'ny fiangonana reny maninona amin'ny fiangonana protestante no nisy famataran'ora lehibe mahita nareo Ambatonakanga mahita nareo ny Faravohitra ohatra zany ireny lova avy amin'ny Jean Calvin daholo dia ny fiarahamonina dia amin'izany manao hoe sarobidy ny fotoana jereo io famataran'ora io raha omena fotoana amin'ny roa ianao aza tonga eo amin'ny roa sy fefany fa amin'ny roa zany ny lova protestante ary zany le antsoina hoe la ponctualité de Genève tena olona mari-potoana mihitsy ny kristianina protestante ary lova maha-kristianina protestante atsika zany dia mba mandehana arak'izany ry havana mala fa misy olona efa zahatra foana amfiry ny fidirana amin'ny efatra dia izy tonga amin'ny efatra sasany ka tsy zany ny fiaina kristianina fa omeo an Jesosy ny fotoananao zany tena tia miresaka mihitsy ny amin'ny fahamarinam-potoana io satria efa makaleo loatra no mandre fotongasy dia tena mampalahelo izy ary zavatra iainantsika moa izy nandeha andre mandeha sabotsy ariva dia leo zany le tanora etoko tampingoneo tonga dia manao paster manao ndrakizy za io mandalo io amin'ny efatra sasany dia hoe ahoana rakizy ivory zay fa mifiry rakizy na mivory amin'ny efatra za mandalo io fa amin'ny efatra sasany ny olona rehetra mbola tsisy moraka tsara mianky tambo dia gagy ianao hoe fa ahoana marina moa zany le izy fa zany nefa ny fiainan'ny olona ary ny zavatra mampieritreritra anatin'ny tsy fahaizantsika manome an Jesosy ny fotoanantsika io dia le olona mara-potoana indray no manjary olona sampona raha hoe tsy mahita zany tonga ianao dia ho andao atao hoe hitarika fivoriana dia tonga ny fotoana amin'ny efatra ohatra tranomboana dia atomboka ao le izy dia mandeha le fotoana dia le fomba antsika malagasy miditra avy any ny mamboramborao sasany na mpikambana sasany mba mahamenamena maso dia ny ataon'le mpitary dia mialatsiny tompo fefa nanomboka zay inona ary ty eno nanomboka ara-potoana indray mialatsiny amin'le tara zavatra tsy milamina mihitsy izy ny tokony mialatsiny dia mialatsiny tompo fefa nanomboka zay dia indraindray le olona tara indray ary naninonareo tsy niandry any aminareo mo tsisy manao azany mihitsy fa manontany tena ianao hoe tsika ve tena manome marina an Jesosy ny fotoanantsika ka tena izy marina no mifehy izany fotoanantsika zany fa mila mieritreritra an'izany tsika za moa zany dia nitaizany mpianatra tena katso na mpianatra tao amin'ny faculté de théologie hoe amatsy mpianatra zao izy rakizy zany mpampianatra ary nareo mpianatra ny olona tonga ao arinako natao hoe tara iny ary ka rehefa tara ianao dia tsy maintsy voasazy za mpampianatra dia za mametraka amin'ny fifezana tsy maintsy voasazy eo mpianatra tamiko dia inona raha miseny sazy atao ny sazy oady zao biscuit ny sazy biscuit ahoana zay rehetra tara dia mitondra biscuit zay ny visy izy dia memety eo zareo tonga re le fionana voalohany zany lazako an'izay tonga re ny fionana manaraka dia nanomboka reny nisy mpianatra telo sa efatra sady 10 minitra ve azafady raha misefa tara zay avy aty inona ho any lazaiko tamin'ny heriny hoe zay tara dia manina zay tara dia voasazy ary inona ny sazy biscuit ka nitondra ho asa tsy nitondra tsy nitondra izy dia velonareo fa manao vazivazy ngamba biscuit ny billet d'entrée ary satria sazy io dia zany milaza hoe ndeha miverina dia frégo daholo no entinareo nahazo frégo maromaro aka dia no nandeha ny tao am-pianarana ififaraparana zany ohatran'izao tsika zao dia maro be zareo ny tara ngambatra any amin'ny 20 avianareo azafady so dia mieritreritra nareo fa fifarana ny taona dia mivany fifezana za tsy manaiky an'izany ary zany ny fanabeazana raha mpanabe ianao tsy azo novahana mihitsy ny fanabeazana ataonao raha voavahanao io dia goragora ny olona beazonao avianareo iforoapolo ngamba zareo inona ho any zavatra ny fampizantsika hatrany voalohany zay tara dia mitondra biscuit ka nitondra nareo sa tsy nitondra tsy nitondra zay raha mise izany memeo mieritreritra ififaran'izao ve nitondra dia mbola tsy nitondra ndeha miverina ho dia mividy daholo dia ny ilaiko zany zao dia tsy maintsy 18 petit beurre daholo za milaza fa nahazo 18 petit beurre raha harinao zany izy
zany zavatra sarobidy eo amin'ny fitezana sarobidy dia rehefa makarivotra moa zay vao miresaka raha mse zay nge nahataranay ny zanako narary satria fa misy lehibe miteraka moa zany mpianatra ny zanako narary dia tsy maintsy mbola nanana tara tsy afaka noatra za zao tsy ny sakafo maraina koa nde maka biscuit raha aloha atao sakafo maraina zany ny fomba ny fandraisako tamin'ny mpianatra teny akatso fa ny zavatra tena nafinaritra isaky mifarana ny taom-pianarana dia manao fiche d'évaluation manao taratasy tombanizaka io zay amatsy mpianatra soraty eo zay zavatra azonao tamin'ity taom-pianarana ty soraty eo zay zavatra hitanao fa tokony ho hatsarainy dia manohatra moa mpianatra manao hoe misaotra raha misia no nanerenay hitondra biscuit fa tsy tara tsony azao eo amin'ny fiainako wow na zay fotsy azao ny azonareo dia fa zava-dehibe zany azany zany izy fa raha kristianina ianao ny olona tsy marina amin'ny fotoana dia tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra omenao fotoana amin'ny sivy ianao tonga amin'ny sivy sy fefa Andriamanitra indray nampiandrasinao fefatradiny masika avy amin'ny teny an'izany mba tiako mihitsy ny izaran'izany amin'ny olona mifaneraserana amiko raha misy olona maro-potoana eto ambony tany raha izy voalohany za mba faharoa za tsy mba tara mihitsy raha tsy misy accident mitranga amiko hoe tena zavatra tena tsy azoko anoharina mihitsy zany visy zany ny fiainako za zany dia afaka mampianatra an'izany toerana rehetra niza iaonako naiza leo maro-potoantsika ary tokony zany izy meo an' Jesosy ny fotoana anao dia Jesosy ny mandamina l' izy za afaka mijoro vavolombelona aminareo ny amin'izany ry havana maro raha omenao an' Jesosy ny fotoananao dia mandamina izy joro vavolombelona kely aminareo aho za dia mpitandrina nitondra ny FJK mandrondra fahasoavana misy zanako any androndra eto dia mandeha bus aho zany avy any firy moa bus avy any androndra saroko 117 mandeha bus dia za zany niary tolobe mihitsy aho nialina nanomana ny fampianarako sy ny zavatra rehetra satria sady mitondra fiangonana nampianatra tao amin'ny faculté de théologie tao Ambatonakanga akoatra ny asako tany amin'ny foibe tamin'izany niary tolobe aho loza fa tsy nahafo maraina dia mikenikena teo zany sady mikenikena fa Jesosy ataovy mba tsy tara re ataovy mba tsy tara koropaka dia lasa mandray bus hiditra le Jesosy meo bus re dia mba tafiditra somatsara le 117 milaza any miainga le bus Jesosy azo atao tara anio anio avao tara marina izy miainga teo androndro ray dia nandeha ka le bus moa zany mijanona isaky ny arenareo zay mandeha bus malana zato mijanona ke hoe le resava misy miala veto tsisy dia eo kadimboka misy miala ve tsisy misy miala ve tsisy dia ole olona ke oay ohatrany spécial ty tena spécial nomeny Jesosy mihitsy tonga tato Ambojatovo vao niala dia tsy tara ary reto tsy tara za vavolombelona ary tsy ndray mandeha any nanao zany misy fotoana ohatran'izany hoe Jesosy tena ho tara ataovy tsy tara ry ahy za zao androany zao ny tômôbilin'ny filoham-pirenena nanakana teo alohako niazakazako fa ny ailako tongotra tatsy mba tsy ho tara ateto misy ianao rehefa omenao an' Jesosy ny fotoananao ala amin' Jesosy io fa mba midio amin'izay le TL anao iny dia mba manana vaovao amin'izay zany izy azonareo moa zany ry havako zany azo atao zany rehefa vonona ny tsy ho tara ianao dia ampiny Jesosy ianao tsy ho tara za zany dia milaza an'izany aminareo ka io dia tara fa tratry ny embouteillage efa fantatro isan'andro io foana ny alatsiny io zay tsy fialatsiny mipeta-toko mihitsy zay izy dia ianao mivonona mba mibebaka ny amin'ny fahatarana hatramin'izay dia manomboka nio marina manomboka izao zay raha zay fotsiny aza niova teo amin'ny fiainanao efa nitombo tamin'ny fahasoavana ianao zay nge le fitombona amin'ny fahasoavany manao dingana vaovao ianao eo amin'ny fiainanao manao dingana vaovao ianao amin'ny fiainanao ary zavatra ohatran'izany no iantsona Andriamanitra antsika dia hoia hoe omeo an' Jesosy ny fotoananao omeo an' Jesosy ny fiainanao omeo an' Jesosy ny fialam-bolonao dia ohatran'izany koa omeo an' Jesosy ny fialam-bolonao dia mba ho Jesosy no mifehy ny fialam-bolona misy olona ny fialam-bolona télé dia eo amin'ny télé eo izy dia eo ny maso efa marary ny solomaso efa lopo mbola eo amin'ny télé eo ihany meo an' Jesosy ny fialam-bolonao mba tsy ho zavatra manimba-tena no ialanao voly azao moa zany na manao Facebook dia hatramin'ray sasany maroray mbola manao Facebook ihany mba matory amin'izay eo ihany tsy raitra akisoko mihitsy nareo mo tsisy manao an'izany fa le tanora tsy eto zany resako zany meo an' Jesosy ny fialam-bolonao dia mba Jesosy no ifehany zany fialam-bolona zany dia omeo an' Jesosy ihany ny fiaina tokantranonao tantarako zavatra mampimena reo
nisy fotoana nanao fampiofanana mpitandrina antsika ny amin'ny hoe ny fiainana tokantrano sy ny mpitandrina dia mazava loatra moa zany fa resaka fifandraisam-pivady fitondrana ny zanaka sy ny sisa no resahanay mpiray-tapo amin'ny tompo amin'ny zara fanompona mampitandrina dia anjarako ny nanofana an'izy dia hoe amatsy mpitandrina manao hoe zao izy ravana malala ny soratra masina dia mampianatra antsika hanana fifandraisana akaiky sy tsara amin'ny vadintsika dia sokafa amin'ny baibolinareo mitononkirana Solomona fa ny tononkirana Solomona dia manomboka amin'izao teny zao manao hoe enganie ka hanoroko amin'ny fanondroan'ny molony izy zareo ny baibolinareo fa zany no izy raha ohatra ka tsy pirate ny baibolinareo zay no izy hanoroko amin'ny fanondroan'ny molony zay no izy dia hoe matsy ny mpitandrina manao hoe zao no izy araka izany tenin'Andriamanitra zany dia tokony mazoto mifanoroka ny mpivady mpitandrina zay no izy mba mifoa dia mba mifanoroka rehefa atory dia hoe tafandrimanina bonne nuit zay na good night zay ataonao eo dia mba mifanoroka ro tonga ianao mandeha mba izy avadiny dia mba horoy izy andeha ianao dia mba horoy izy zany no izy fa misy mpitandrina tsy mifanoroka mihitsy zay no izy dia mehmety eo zareo vita re le fanofanako dia nanatona le paster izy mbola tsy présidente paster izy eny marina ihany nge le zavatra lazainy sevo hoe tokony fanoroka ny ihana fa manahirana zaho izy tena tsy zatra manoroka amin'ny vadiko misy kosa aloha zay izy toza hoe ka le izy tsy nitondra vady zay mpitandrina tamin'izay fotoana zay le vady sy mpitandrina zany tsy nanatrika fa hoe mpitandrina ihany niofana dia zao izy mody avy aty zansy dia horoy izy dia izy manao hoe karaha zany nataoko tsy ataony efa nisy inona tany ka laha zao fotsiny izy manao hoe niofa zay dia zao ny fiofana ataonay manao hoe tokony iaina amin'ny fitiavana tsara mivady mpitandrina fa tsy akory hoe mahamenatra manoroka amin'ny vadinao dia moroy zao tsy inona izy ko hitanareo zany zavatra any fa misy mpivady ao tsy mifanoroka mihitsy dia tonga amin'le MMS tadinao zany MMS zany mampieritreritra mihitsy ny MMS iny tsy zaroko moa izy moa pasteur Fidson angamba nanofandray tamin'iny aiza ve izy vao mivady le olona dia mifanoroka matin midi soir zay le MMS matin midi soir mandeha kelikely le fanambadiana dia MMS ndray mardi mercredi samedi zay vao mifanoroka dia mandeha le fotoana dia MMS ndray dia mars dia mai dia septembre zay vao mifanoroka dia mandeha le izy dia MMS ndray dia inona sisa miara-monina sisa tsy zany ny fiainana kristianina tsy zany ny fiainana kristianina ny fitomboana amin'ny fahasoavana dia andehanantsika manao dingano zany raha ohatra zao nareo zao misy voankazo zany zavatra resako zany mba horoy ny vadinareo rehefa verina avy aty hitanareo gaga inona ihany avy ty fa naninona tsy maninona mitomboa amin'ny fahasoavana zany nge le fitomboana amin'ny fahasoavana tsika tokony pratika tsara mihitsy eo amin'ny fivelomana amin'ny finoana fa tsy zavatra hafa kory ny fitomboana amin'ny fahasoavana ianao manao dinga mpiaina rehefa misy fahazavan'ny tenin'Andriamanitra azonao dia andramanao hivelomana hoe ahoana reny hivelomako an'izany ao anatin'ny fanompokan'Andriamanitra ao anatin'ny fiaran-dalako amin'i Jesosy Kristy dia mandeha araka izany tsikelikely misy tokantrano kristianina sasany tsy manana fotoana mihitsy iarahany mivavaka ao an-trano dia niofana zareo tao anatin'ny herinandro ny fianakaviana hoe velomy ny fiaraham-vavaky ny mpianakavy ka tsisy nandeha nivavaka izy mianakavy afa-tsy le ramatorery dia noho tonga tany an-trano dia le ramatoa miteny hoe ny fiofana tanam-piangonana androany miara-mivavaka tsika mianakavy ka dia zao atombotsika izy anio ianao nga mahay an'izany zaranga anako zao dia atombotsika re izy dia natombo dia zay ny androany ny fiarahana izy mianakavy mivavaka zany natao hoe mitombo amin'ny fahasoavana ravana manao dingana ianao rehefa tonga ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra dia mandeha ianao miaina ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra dia manao dingana tsikelikely ary io tsy tapitra io mandra-pahatonga antsika any an-danitra any an-danitra vao tonga ny tanteraka any an-danitra vao tonga ny tanteraka misy foana zavatra any efen'ny tompontsika tsikelikely eny am-pandehanana eny mandra-pahatonga antsika any amin'ny fahatanterahana dia izany ry havana mahalala no iantson'Andriamanitra mitombo amin'ny fahasoavana dia manaova dingana inona ataovy zany inona ny fahotana na inona ny antsony hoe fahalemena zay antsonareo azy eo zay ampasivin'Andriamanitra fa tokony anaovako dingana zao
dia ataovy le dingany ataovy le dingany ary le dingana dingana tsotra miresaka amin'ireo tena lafiny pratika be mihitsy zany resako zany ny akamaroan'ny olona kristianina amin'ny fiandohan'ny fiainana kristianina miresaka vavaka tsy manao fa tsy vavaka sakafo atreo ny sakafonay dia atreo ihany ny vavakay le fanomboana sakafo zany io fa inona manakana antsika rehefa vita ny sakafo mba manao vavaka fisaorana indray misy tokatrano kristiana tsy manao vavaka mihitsy aorianany sakafo dia misaotra andriamanitra dia tsara ny sakafo dia bonne journée daholo fa maninona raha mba mivavaka raha mbola tsy nanao an'izany na raha menakafo dia mba manao fa manomboka izao hoe hoe ty saotra zany izy raha ohatra ka tsisy mivavaka dia mba atao no ny sakafo no mena misaotra rira zavatra azo atao nge zany azo atao zany fa mba mianatra dia mitombo ianao taloha vavaka alohan'ny sakafo ihany natao zao zay fa mba mivavaka koa orianany sakafo zany izy fa misy olona ny alohan'ny sakafo azy ny mpivoan'ny sakafo mivavaka moa teo dia mba mitombo tsara amin'ny fahasoavany no ataovy tena iainana tsara ny zavatra rehetra be dia be ny ohatra pratika azo atao an'izany a dia miezaka tsika ravana malala mitomboa amin'ny fahasoavana manaova dingana eo amin'ny fivelomanao ny finoanao mba tsy ho ny zavatra ny iainanao maly ihany ny iainanao androany tsy ny zavatra ny iainanao androany ny iainanao rapitso fa miainanao voaniona tamin'ny mpianatra tena kadikely lafy a satria nisy moa zany tamin'ny herinandro teo ny antsoina hoe zaikabe ny APU dia aumônerie protestante universitaire zay any FFPM ny FFPM fiombona fiangonana protestante at Madagasikara zay ikambana iarahan'ny asa iombona ny FLM fiangonana luterana malagasy sy ny FCKM misy atsika zay zany dia miara-miasa dia manao aumônerie universitaire zany tsika dia manao zaikabe zareo dia niantso manao andao président aloha mba hanaovy kely fampianarana zay dia eny hoa fa dia hoavy hoa dia zao no izy hoa nyresaka momba ny herihijoron'ny tanora vavolombelona raha mila herinareo dia mila mivavaka dia atombo eo amin'ny fiainam-bavaka reo anaka mianto misy dia le fiainam-bavaka tokony hitombo ohatrany manomboka amin'ny kely ianao tsy maninona mihitsy manomboka mianatra fiainam-bavaka kely iainanao tsy kelikely dia nampatsiaro andrareo manao hoe za zao a mba afaka mijoro vavolombelona zany aminareo a hatramin'ny andro amin'ny fahatandroako rehefa nandray an'i Jesosy a dia nanomboka nianatra tsy kelikely hoe ahoana re Jesosy ny iainako ny fiainam-bavako dia zao zany nanjary fiainam-bavaka nampianarin'ny tompo ahy mifolo maraina ny tafafo eny dia mivavaka Jesosy dia misaotra indrindra fa dia nomenao ny alina narovanao nomenao andro vaovao misaotra rery tompo dia mioherindray ahy dia entindray an'io dia mitsangana ianao ahy dia ohatra zany mitsangana eo ianao dia makao amin'ny efitrano fidiovana ianao mandray ohatra tsotra fotsiny ahy dia amin'ny efitrano fidiovana dia hiborosy nify ianao dia borosy nify fa rehefa miborosy nify ianao inona ho any manahaka ananao tsy iombona ny salamy fahasivy ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo manao hoe aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisaina amin'ny foko samy akasitrahany masonao Jehovah vato lampoko sy mpanafitra ny nify voaborosy ny vavaka vita ary raha milaza aminareo zany le vavaka ataoko 520 sy 300 anatin'ny taona zany isa maraina isaky miborosy aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisaina amin'ny foko samy akasitrahany masonao Jehovah vato lampoko sy mpanafitra vita afaka mitoy ianao dia azonao tohizana indray izy manasa tare ianao dia zay lazaiko aminareo basa sao tsara ny tany Andriamanitra engane mba ho hita eto amboko ny endrika ao fa tsy le endrika mivindavinda matsiraviny no hitan'ny olona aminao totroloatra dia vita indray dia basasanao indray ny masonao fa ny maso moa tokony diovina tompo ampahirato ny masoko ahitako zava-mahagago amin'ny teninao vita ianao dia mba diovinao indray tompo ampandrine sy hifaliana sy faravoravona hifalian'ny taolana zay vakivakinao salamy faraky ampidimapolo zany vita soma tsara ohatra ny vita zany dia lasa ianao a makany amin'ny efitrano indray dia misolo akanjo ianao satria tsy ny akanjo mandro nentinao mandeha dia mba mivavaka Jesosy hitafy ianao a ny Romana tompo telo ambin'ny folo zany hitafy Jesosy Kristy tombo dia vitanao zany ny akanjo dia ampiditra kiraro ianao dia mba mivavaka Jesosy dia ikiraro fahavonona mpanahy filazantsara indray a Efesiana toko fahaenina zany dia mitomba amin'ny fahasoavana ianao hitomba amin'ny fahasoavana ianao dia mianara mivavaka no nahazo tomobile dia mivavaka iny zany zao mivavaka rehefa tonga eto amin'ny volant eto a Jesosy ento fotsiny ady izay dia mivavaka ianao amin'ny toe-javatra rehetra izay iananao ny fitombona amin'ny fahasoavana ry havana malala dia fanaovana dingana vaovao mandrakariva eo amin'ny fiarantsika lalana amin'i Jesosy Kristy na ny zavatra tsara tsy hainao ny iainana fa hitombonao amin'ny iainana na ny zavatra ratsy tokony hialanao na ny zavatra ratsy tokony ny ahy tena mba tsy raitra kosa aloha fa za aloha rehefa anina dia tena mialatsiny fa
tena tonga dia omeko ny azy mihitsy izy andrakako io ahoana oa miaratsy omeo an' jesosy oa ny io hoe omena ny azy io omeo an' jesosy dia tsisy omenao ny hafa-tsomy le omena ny azy mantsy teny ratsy ny voaka indraindray teny sitsarona rehefa aveo anao manenina ny amin'ny teny nataonao dia manao dingany ianao miaraka amin'i jesosy amin'ny zavatra rehetra iainanao dia mandehana ry havana malala za mitombo ianao amin'ny fahasoavana dia ianao zany zao ny mahalala hoe inona ny tokony hitomboko amin'ny fahasoavana be dia be zany hoe mandrapikipy maso misy foana ny tokony hitombona ry havana malala dia toizako koa raha mitombo amin'ny fahasoavana ianao dia midika zany fa maninona mihitatra ny ambaindain'ny fahatranjakan'i Kristy sy tapahany ao amin'ny fiainanao zay no izy azo hitarina lava ao zany arakaraka ny sehatra misy atsika misy fitombona tsy afa-misaraka amin'ny fitombona amin'ny fahasoavana io ambaran'ny Petera eto dia ninona zany fitombona amin'inona amin'ny fahalalana ndao aloha raisika tapa amin'ny faharoa ry havana inona kosa ary natao hoe mitombo amin'ny fahalalana hamafisin'ny Petera tsara ny ilana ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika ary amin'ny toko voalohany io ary amin'ny andininy faharoa dia efa miresaka an'izany izy ny amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana eo amin'ny toko voalohany ihany ny andininy fahatelo mba tsy ho anisan'izay inona olona kely fahalalana sy tsy miorina tsara avy ny Petera ny toko fahatelo andininy fainambifolo mba tsy ho zany isika ny fahalalana resahany amin'izany ry havana malala dia fahafantarana ara-tsaina ny fampianarana marina zay zany ny contexte eo fahafantarana ara-tsaina ny fampianarana marina ny olona mitombo amin'ny fahaizana ny soratra masina sy ny fampianarana tsy misy kilema dia tsy laitra nireo mpaminany santoka ozongozonina amin'ny finoana zany natao hoe mitombo amin'ny fahalalana aloha zava-dehibe koa io ary ny fitombona amin'ny fahalalana moa zany dio koa moa tsy tapotra mihitsy zany tsy tapotra mihitsy miandro mpianantsika ray manontolo dia mianatra foana ianao mianatra foana ianao mianatra foana ianao dia isaka mifanena amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra gaga ianao Jesosy ay ve misy an'izany teny zany atao amin'ny soratra masina ay ve zany androany aho vao nahita an'izany ianao efa navaky ny baiboly ray manontolo ndray ay ve misy an'izany atao anatin'ny soratra masina nanofana ny dekona andravango fivavahana tamin'ny sabotsy somary mandehandeha kely mantsy ny olona misolo finoana mantsy afaka mandehandeha dia nandeha kely dia niresaka tamin'ndrareo zao izy ravana malala misy andininy anankiray mety mbola tsy hitanao mihitsy tato anatin'ny baiboly fa horesahako aminao andreo dia niresaka ny Tômo Timoty zay le teny manao hoe raha misy olona tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankonany dia ratsy noho ny tsy mino izy ratsy noho ny jentilisa azy zany le izy dia olo ay ve misy an'izay eno ny soratra masina zany dia milaza fa raha ohatra ianao kristianina tsy mamelona ny ankonanao tsy velominao mivadinao fa miferinaina tsy velominao ny zanakao tsy karakarainao ny ray aman-dreninao ratsy noho ny tsy mino ianao hoy ny tenin'Andriamanitra zany izy zany olo izy ay ve misy an'izay eno zany izy dia izay naoviko hoe ny fahalalana dia misy mandrakariva ny fahagagana omen'Andriamanitra atsika ao anatin'ny soratra masina ry havana malala ary zany zany ny tombontsoa azoantsika mifampizara ohatrao zao mifampahely mba hitombo zany fahalalana zany fa manan-karena amin'ny fahalalana tokony ananantsika Andriamanitra ry havana dia tombontsoa atsika ny mitombo amin'izany fahalalana zany mba hialalina hiamarina ny fampianarana zay azontsika dia toizako ary fomba maro ry havana no efa atao anatin'ny efitsekema manokana moa zany misy atsika dia efitsekema mandresahako mba hitombontsika amin'ny fahalalana ao ireo fiofanana sy fifampiofanana maro ampanaovy foibe na ny sonadam-paritana na ny misy ampitandremana mitombo hatrany ireo mpitandrina miezaka manoratra boky fitazam-panahy misy samihafa ao mba kao fivarotam-boky antso analakely nareo dia efa mahita an'izany fa misy boky samihafa ao avoakan'izy ireo dia ny fandaran'ny efitsekema koa ao amin'ny fahita lavitra mitoetrany président zaka ohatry zao isaky ny lady maraina ao amin'ny matv dia manao fandarana anankiray dia miresaka amin'ny président satria izy ngabo zao mifantarolo indrindra isaky ny sabotsy maraina izy dia manao le fandarana hoe pistolet ao amin'ny radio fahazavana reny zany fa be dia be ny fampianarana zay atao mitoy ohatran'ireny zay tena ilayntsika tokoa na amin'ny radio na amin'ny télévision tamin'ny fotoana tsy nandehanany radio fahazavana moa ty boky ty ny soratako ny gazety martyr avavolombelona any efitsekema mamoaka lahatsoratra fandaniram-ponina tsy tapaka ihany koa
nareo mahalala an'izany gazety martyria zany sa tsy mahalala izany efa nahita an'izany mbatsakalenany misy olona mbola tsy nahita an'izany mihitsy arzay ny ainany zako moa tsy manana modely ety zao ny FJKM dia mamoaka gazety hoe martyria vavolombelona dia mba fataro zany riavana mara misy fitazam-panantena tsara mihitsy tsy zavatra samihafa ao anatin'io gazety io dia mba ataovy izay ahitana zany misy lahatsoratra fandaliana mponina tsy tapaka ao anatin'izany gazety zany ireo feonam-be samihafa mahavory olona analina misy fanifanana mafonja betsaka ankoatran'ireo famelabelara-kevitra nasanam-pitana samihafa etsero ohatran'izao atao zao samby ampiasain'Andriamanitra daholo riavana malala hitombontsika amin'ny fahalalana dia zany no ampirisihana tsara mihitsy raha ohatra ka miresaka ny fampitombom-pahalalana ataon'ny FJKM ankehitriny zany tsika zao dia tsika zany zao efa manana foana ny sefala sekoly fanifanana laika dia ny sefala moa zany mamoaka olona telo mamoaka mpitoroteny mamoaka mpiandry ary mamoaka katekista roa taona ny fianarana mpitoroteny sy mpiandry dia rehefa vita mivoaka katekista ianao mivoaka mpitoroteny ianao na mivoaka mpiandry dia manao taona fahatelo manao ny katekista zany zao sehatra anankiray lehibe izay ampiasaina ho an'ny sarambaben'olona amin'ny akapobeny ao amin'ny faculté de théologie ao Ambatonakanga dia nisokafana ny antsoina hoe setela sehatra teolojika ho an'ny laika nareo manzao laika daholo dia io zany dia tena fanomezana mihitsy vatsy teolojika ho an'ny laika dia zavatra sarobidy ny ona tamin'ny olona mivoaka tamin'ny setela maly tena gaga mihitsy tena nahazo ianao tena nahinandray ianao mahafinaritra miaino kristianina anaty fanatso kristianina tsotra tsy mpitandrina fa afaka miresaka aminao tsara milafin'ny baiboly amin'ny fomba maripototra tena mahafinaritra mihitsy tena mahafinaritra sorato soraty raha sahina ianao amin'ny teny malagasy sorato dia atao ty ahitsika raha ohatra ka manam-potoana ajery anazy fa mahafinaritra miaino fa tsy nijanona teo amin'ny setela ny FJKM fa ao amin'ny faculté de théologie zany satria faculté izy dia nasiana anakaiky natao hoe fitela filière théologique pour les laïcs dia le fitela indray zany dia filière théologique mihitsy moa zany nanaovana azy izay ho an'ny olona efa nahavita licence universitaire vao manohy indray mianatra dia manao fikarohana lalina samihafa io zany tsisy tsony hoe firy-taona ianao fa dia ao ianao na amerina firy-taonao azy ianao dia misy fianarana sy fikarohana atao mitoy ao anatin' zany fitela zany dia tamin'izao faraparany nitondrako ny FJKM zao dia nanapa-kevitra zany tsika araka ny fanapa-kevitra tany sambava ny amin'ny koa hoe sokafana koa ny atao hoe Ester ny Ester zany dia étude théologique izy io étude supérieure de théologie et d'études religieuses zany hoe natao tena hianarana théologie ka ny FJKM zany zao dia manana fandaliana théolojika anankiroa lehibe misy ny atao hoe Ester io lehibe hoe étude supérieure io momba ny théologie sy ny fivavahana sy ny atao hoe TPM toeram-panomanana mpitandrina dia ny TPM toeram-panomanana mpitandrina dia anomana ny FJKM olona ho lasa mpitandrina fa ny olona ato anatin'ny Ester dia olona mandalina théologie tsy ho lasa mpitandrina mihitsy akory fa makavatsy ho an'ny tena fotsiny fa mahazo diplôme licence en théologie ny ohatran'izany ary licence eken'ny FOP tena diplôme eken'ny fanjakana ara-dalàna raha ohatra mpiasa ianao zany mpiasa mpanjakana ianao na mpiasa amin'ny orinasa any ka ny diplôme anananao mety mampakatra ny karamanao dia mianatra amin'ny Ester ianao mivoaka ianao mahazo ny diplôme anao dia misonitra ny karamanao ohatran'izany zany izy rehetra lehibe fa olona tsy ho mpitandrina mihitsy akory reo tsy ho mpitandrina mihitsy fa zay tianao mpitandrina dia ato ihany satria hafa ny fanofana tianao menany olona mpitandrina hafa ny olona hanovy fahalalana fotsiny hoentiny mijoro vavolombelona sy miasa ny misehitra misy azy mihina moa ny resako an'izany aminareo ny hoe efa tena mivelatra mihitsy zany ny hoe fampitomboana ho an'ny fiangonana ny fahalalana raha mitetika mitomboa amin'ny fahalalana tena azonareo atao ry avana malala manaraka an'izany akoatran'izany moa zany dia tsika efa miaina an'izany zao hoe tsika taloha tsy nanana fa tsy herinandro masina dia ny tompo zany nitarika maninona moa ny herinandro masina ihany tsika no mivavaka isanandro fa mielomy pentekosta tsy mivavaka dia manjary tsika zao manana ny herinandro ny fanahy masina dia manana an'io zany tsika zay tena fampianarina tena atao betsaka ao dia amin'ny volana febroary koa manodidina Saint Valentin efa manana ny herinandro ny fianakaviana isika hitanao moa zany hoe ny fiangonana tena miezaka mihitsy mamboly sehatra iombonana
mba hitombony ny vaokan'Andriamanitra amin'ny fahalalana zava-dehibe io ravana marana zava-dehibe zany dia miezaka nareo zany amin'ny sehotra misy anareo avy a mamonjy an'izay hoe inona ny sehotra ny eto atsimo Mahamasina moa zany nanokana ty hoe sekoly ny finoany ty tsy ny ety any fa misy fiangonana hafa any a zay resaka tamiko zay ko manao ohatran'io président avy eo a dia fotoana ohatran'inona sy ny zavatra samihafa fa ilayntsika mandrakariva ny ahafahantsika miombona amin'ireny zavatra samihafa ireny hitombona amin'ny fahalalana dia manivoza ravana zany akory tsy manaka ny fikaroana ataonao samyrely ny internet sy ny any zao tena manome zavatra betsaka amintsika atao ravana marana zay dia toizako sy hofaranako ny antony zany rehetra zany dia izao andao iaraka mamaky amiko nareo ahoana inona ny antony zany rehetra zany tsy afaka tena hitombo amin'ny fahasoavantsika raha kely fahalalana zavange zany tsy afaka mitombo amin'ny fahasoavana ianao raha kely fahalalana raha tsy fantatro ohatra mandray ohatra tsotra raha tsy fantatro manao hoe tsara ange ny mivavaka orinan'ny sakafo tsy hivavaka orinan'ny sakafo mihitsy ianao zavatra tsotrona zany izy fa rehefa izy fa manino tsika tsy mivavaka orinan'ny sakafo eo ianao zay ny mato ny fahalalana azonao no mibaiko ny fihetsika ataonao hitombona amin'ny fahasoavana ary zay ravana amin'ny mahatsara ny fitombona amin'ny fahalalana toizako fa hoy izy mariny petera tsara eto fa tsy fahalalana mijanona koa ara-tsaina fotsiny anefa zany fa hoy izy ny fahalalana an Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ko ny olona mitombo amin'ny fahalalana dia miditra ao amin'inona ao amin'ny firaisana aina amin'ny Jesosy ilay Kristy voahosotr'Andriamanitra ho tompontsika sy mpamonjy koa ny olona mitombo amin'ny fahalalana azy dia olona maninona manaky azy ho tompo manapaka ny fiainana izany ny famatoran'ny fitombona amin'ny fahalalana sy ny fitombona amin'ny fahasoavana ary ny antony anekena azy ho tompo dia satria inona mpamonjy namonjy ny tena tamin'ny fahafatesana sy ny fahaverezana mandrakizay Jesosy koa rehefa nandray ny famonjeny dia manolo tena feno ho mpanompony zany izy ravana marara ny fahalalana mety hanampy antsika ihany ny teny frantsay rehefa miresaka fahalalana tsika ravana malala ny teny frantsay momba ny fahalalana inona moa izy connaissance fantarao tsara raha ny teny hoe connaissance zany ny teny frantsay ravana malala dia tahaka ny teny indo-européenne moa zany no ilazana azy dia nandova betsaka avy tany amin'ny civilisation grika dia ny dikan'izany ny teny frantsay betsaka dia azo rasaina hijerena ny fakany amin'ny teny grika dia raha ohatra rasaina zao le izy ny tapany voalohany fotsiny resako le teny hoe raha manao hoe connaissance ianao CON 2N dia sisisisisisy le CON voalohany iny dia teny mitovy dika tsisy hafa amin'ny teny frantsay hafa hoe SYN na M mitovy mihitsy tsisy tabloid fa makasara antsainareo le CON dia mitovy amin'ny SYN le SYN zany le hitantsika amin'ny hoe synthèse ohatra any manjary M izy rehefa latsy symphonie dia ny CON sy le SYN mitovy ihany ny faka ny teny grika amin'io dia sun ka ny teny grika hoe sun dia miaraka ny dikany miaraka zany ny dikany hoe sun dia azonareo miverina amin'izay zany amin'le connaissance ny con zany dia miaraka naissance fantatrareo fa fahaterahana ny dikany hoe connaissance zany dia teraka miaraka amin'ny zany ny étymologie ny teny hoe connaissance ravana ny olona manana connaissance an Jesosy dia teraka miaraka amin'ny Jesosy zany ary reny mahatonga hoe le connaissance tsy fahalalana ao amin'ny saina fotsiny fa manjary miteraka firaisanaina ohatrany hoe miteraka ao amin'ny Kristy ianao miaraka ao amin'ny Kristy ianao amin'ilay fahaterahana indray ary izany ndiavana zany ny tena fahalalana marina fa raha tsy tonga amin'izany tsika dia tsy connaissance koa zany fa manjary fahalalana mampieboebo sy mampididoza fotsiny toizako tiana ny manao fanamariana eto fa manana anarana maro iantsonantsika izay nanaiky an'i Kristy ny soratra masina miresaka hoe mpanompo amantsy teo hoe Jesosy tompo dia hoe tsika manjary mpanompo santionany amin'izany reto ao ny hoe inona zanak'Andriamanitra le jaonina ray 12 io zay rehetra nandray azy dia nymenery ho tonga zanak'Andriamanitra ao ny hoe inona rahalahiko sy anabaviko ary reniko ho Jesosy zany hoe fianakaviany Jesosy ankohonany Jesosy io ny toko sy andinina ao koa ny hoe inona sakaizako Jesosy fantatsika tsara io teny tsy ataoko hoe mpanompo tsony nareo fa ataoko hoe sakaiza ary ao ny hoe inona mpanompo araka ny antsony Jesosy an'ny Paoly manao hoe
ahoana ho izy fa izao nisehoko taminao dia ny anendranao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay fanahitanao aho sy izay isehoko aminao tsy misy fanoerana kory reo riavana malala za ma sy efa nandre olona no fampianarana zany dia izaho moa zany dia mpanompon'Andriamanitra dia olo azafady Jesosy ny tena tsy mpanompo tsony ianao fa sakaiza tsy marina zany riavana malala tsy misy fanoerana mihitsy zany raha ny teny Jesosy hoe azavaiko loha izy tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko taminareko no nambarako taminareo raha ny teny zany Jesosy dia tsy nahasakana ny Petera zany hanoratra teoriana hoe Simona Petera inona mpanompo sy apôstôly ny Jesosy Kristy tsy nahazo resaka ve Petera tsy sany vady dela ve Jesosy ka mbola niantso an'i Paoly ihany hoe mpanompo na niantso an'i Petera ihany hoe mpanompo sanatria zany ahoana ary noho izy satria rahalahy sy anabavin'i Jesosy isika amin'inona amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika no sakaizana sy mpanompony koa ka ny hevitry ny hoe mpanompo amin'izany dia tsy ilay andevo manao tsy fidiny anjambany ny sitrapon'ny mpanandevo azy fa ilay manao ny asan'ilay tia sy namonjy antsika amin'ny fifaliana sy ny fitiavam-piraita-po aminy sy malalana izy ravana malala ka tsisy fifanoerana mihitsy akory ny fanambarana ny soratra masina zany dia hoe koa tena tsy mpanompo zany hoe andevo tokoa isika marina zany tsy mpanompo andevo tsika hoe za moa zany manao andevo dia ampiatin'i Jesosy dia tsy avela mihitsy dia tsy zany akory io fa tena inona mpanompo mpanao ny sitrapony mihitsy kosa zany ny olona manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy raha tonga amin'izany sika ravana malala dia tonga amin'ny fahalalana fototra ingana izay ilaina hitombona trano fantatra za dia manao ny asan'Andriamanitra tena manao mihitsy aho manao ny asa mpanompo aho fa mpanompo faly manao zany asa zany fa tsy andevo akory satria sady sakay za no malala no zanaka koa azy nampiraita-po arak'izay lazany ny ten'Andriamanitra azy ny fomba hitombona dia mazava ahoana le avana ny fomba hitombona dia mazava ahoana le atao mazotoa miofana ahoana koa mazotoa mianatra ahoana koa mazotoa mandinika soratra masina saingy mihoatro ny fifaliana mamonjy fiofanana etsieroa mihaino famelabelarikevitra mahaliana etsieroa ahoana natao ivelomy izany fa etsy ange tsy ny tsara fantatrao notovozona amin'ny boky nanokarohina ny tety tamin'ireo aterineto na ny seminera fatratra novonjena traizatraiza nareo seham-panofanana na toeram-panomanana na na raha ampampianarana marobe sy avolenta tsy ny tsara fantatrao tao anaty baiboly na tamin'ny toritenina mihitsymihitsy akory azy no tena zava-dehibe fa ninona fa ny tsara iainanao satria ny raisinao ho marina ka ny ekena hampiarina handraisam-piovampiainana fa ny mahainao anao tsy ny fahalalana ananana sy fahaizanorantovina fa ny toe-panahinao fa ny mahainao anao tsy izay mameno ny ao an-doha fa izay iainana tokoa saino zany aniko tiandahana liavana malala fa zany liavana malala natao hoe mitombo amin'ny fahalalana dia mandehana indray aliavana mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tombontsika sy mpamonjy ho voninahitr'Andriamanitra ireriany amen nampanantenanareo fa anome fotoana ho anareo azonareo manontany dia izao nanaovantsika azy andeha hanao hiritsika eo am-pitsanganana hira mba tena tiako misy ty hiry ty isaky ny vita ny fampianarana 2 dia ao anatin'io hiry io zay tiantany ny makaty aloha zay nga mantsotra indrindra aiza moa le micro azo ampiasaina iny re nareo tompotrano ona ary décole malala misy micro azo ampiasaina aveo dia makaty aloha zay antany fa tsy ny micro no mandehandeha 2 andininy voalohany sy ny andininy fahadimy andininy voalohany sy ny andininy fahadimy dia tonga dia manosoa aty amin'ny w voalohany aty zay antany mbola misy zava-maneno moa iala mitsangantsika dia zay antany mandroso ao anatin'izao hira izao
andiny voalohany sy fahadimy. Misy ahatra hitsangana kely ihany nareo ry havana. Tsika moa efa nianatra hoe mitombo amin'ny fiderana dia ohatran'ny hoe manohy iran'ny nono zany nareo, fa andao avendraka indray mandeha dia atao mavitrika tsara ry mpitendry ah. Andao avendraka indray mandeha le andininy voalohany ihany. Atao mavitrika tsara. Misaotranao za arira fa tsy nafende na zay tena sitraka ao toko mba azo andiso. Zay ohatran'izany ny tokony irana lizy. Petraha ry havana malala. Tsy nisy olana androso mety a. Zao ary ny zavatra angatahako aminareo, manana kahier daholo ihany nareo na manana boky. Mba soraty eo amin'ny kahiernao. Inona ny zavatra iomananao atao taoriana ny ty fiofanany ty. Inona ny dingana tianao atao mba hitombonao taoriana ny ty fiofanana ity. Dia meko fotoanareo anoratana azy ry havana malala. Tsy maninona fa asaiko mamaky an'izay soratanao izay maniry hamaky an'izany rehefa avy eo. Inona ny dingana tianao atao taoriana ny ty fiofanana ity, hitombonao na amin'ny fahasoavana na amin'ny fahalalana. Dia mba sorato kely ry havana. Dia mba zay ho zavatra ho vita natao fa zava-be efa mahatrotra ny rambonosy a, lanitra tsy enjera ny toanana. Efa afaka mijanona manoratra ianao zao. Fa zao ny zavatra atao a. Efa vita le soratra ao dia mivavaha amin'izay ary. Eny teo amin'i Jesosy manao hoe Jesosy, ty moa zany ny fikasako. Be loatra ve le fikasako? Sa kely loatra? Fa io aloha ny fikasako dia toano aho hoe, toano amin'ny fananao hoe, toano amin'ny fahasoavanao hoe, mba hoaiko manatanteraka an'ity. Ndao, dia atao very mivavaka manginanao a. Eny teo amin'i Jesosy io zavatra ny soratanao io.
ao anatin'ny ty raha otareko ty dia manosozy anankiray hivavaka ho feny vavaka mangina nataontsika ny atakay mangina eno kamba valiko dia mitende ena ianao anke itrevory Jeso mpanaza vanidia yati umani la landa avani fum na yo ade ni ataka mansoar zay vavaka vavakasika Andriamanitro sotranao zahay noho ny amin'ny fitiavanao anay mbola nampianarinao indray zahay anio dia ampianaro izay tena hay ampiatra ary tena iaina anay izay rehetra ny ianaranay teto fa tsy ho very maina fotsiny ao anay nandanianay fotoana teto dia fanainao masina Jesosy eo no angatahanay mba ahafahanay mampiatra izany mba ho voninahitry ny ianaranao ny fiainanay ary ho fahasoavana koa izay rehetra no raisinay teto dia misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen. iza re mba hamaky kely ny zavatra soratany tao zao hoe avy mba manao soa dia izao ny soratako tao hoe inona ny soratanao tao reto sana anao pôzy modina noratra fotsiny manso raisy le micro aiza le micro teo mba vakio hoe vakio fa tsy manina zay azo vakina vakina voalohany hibebaka amin'Andriamanitra tamin'ny tsy fantanterahako rehetra tamin'izay nampiasaiko ny vavako ny masoko ny tanako ny tongotro ny foko faharoa hiezaka hamaky sy handalina ny soratra masina mihoatra noho izay efa natao fahatelo hiroso amin'ny fanomezana momba rehetra mba tena hanjakan'Andriamanitra mba ampiasain'i Jesosy ny masoko ny tanako ny tongotro ny foko ny volako sy ny fotoanako an'Andriamanitra ary farany hitombo mandrakariva amin'ny fiombonan'ny mpiainana amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandalinana ny soratra masina soratra bazo mitehaka nareo ino moa zany vehivavy sao dia mba misy lehilahy ny reto misy lehilahy moa ato sao dia mba misy lehilahy anankiray mba afaka mamaky ny zavatra ny soratany tsisy lehilahy ato an-trano fa dia ay misy ka aza kosa ve dia tsisy ato manosoravako ny soratako ato zany dia famakina sy fandiniana ny tenin'Andriamanitra amin'ny dikateny hafa ny tena tatapoky zany dia amaky sy andinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny anglisy version teny anglisy satria araka ny filazan'ny pasteranay teto tany amin'ny synode hoe isan'ny ampidirina amin'ny teny ento mampianatra eo amin'ny FCKM ny teny anglisy dia hiezaka mba andinika ny tenin'Andriamanitra sy fampizara amin'izay afaka mifampizara eo anivon'ny fiangonantsika zay zany mba ao am-poko angatako amin'Andriamanitra mba omeny hery atateraka zany soratra tena zavatra sarobidy zany mahazo mitehaka mafy tsara tena zavatra sarobidy zany ny azy moa zao ny teny anglisy nody avy tatia tamin'ny tapabolana angamby iny
dia nisy olona nahita président ozy izy raisy ty baiboliko ty baiboly amin'ny teny anglisy miresaka teny anglisy ma izy ty ozy izy mba vakeo amin'ny teny anglisy nge tiany ty dia ny rahany namaky teny ambony tomobily ay ve zany le izy fa marina tokoa fa nidika teny samihafa misy angolakevitra samihafa daholo izy na amin'ny teny français fotsiny dia fa misy samihafa le izy na ohatra nareo aza tsy hampiasa dika teny hafa hitombona amin'ny fahalalana na nidika teny ohatra ny dika teny imbony eto Madagasikara fotsiny nidiem dia teny efa mahita mihitsy ianao satria hitanao zany hoe ny baiboly mampizaratra antsika zao dia manao hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary dia nidika teny hoe tsy ny marary mila dokotera tsy ny salama mila dokotera fa marary zany nidika teny nidiem manampy anao ahita tsaratsara koa ny hevitra maro dia tena zavatra lehibe zany dia mahereza eny ary tapitra amin'ny fotoana ampy aloha zay dia le olona dimy zay mety afaka ifanampy hanomana amin'ny fotoam-pamaranana miona kely amiko raha azo atao zao le havana dia amarina amin'ny fotoana ny mpanompon'Andriamanitra nanomboka azy. amarana fotoantsika ry havana iary vavaka sika ry Andriamanitra rainay eo tena misaotra betsaka anao zay efa natsiaro nandray fampianarana avy aminao nampianarinao anay indray tamin'ity anio ity ny hoe manao ahoana zany hoe mitombo amin'ny fahasoavana mitombo amin'ny fahalalana tsara ny anao Andriamanitra misaotra fa nahalala zavatra betsaka izahay sady nandray fahalalana vaovao indray avy aminao ankehitriny izahay tompo dia manapa-kevitra fa azoto hitombo hatrany amin'ny famakiana ny sotrao masina ny fiainanay ny vola ny fotoana ny fialam-boly izay rehetra omenao anay dia avelanay ho tapahanao avokoa dia ankehitriny koa izay Jesosy mametraka feno am-pelatananay ny asa mandraraha izay rehetrarehetra omenao anay dia avelanay hidiranao avokoa mankasitraka be dia be anao zahay raha hiala eto indray zahay dia mbola mametraka feno am-pelatananao izay rehetra ho tanterahanay no nay voninahitrao na fianarana na asa na ny adidy rehetra izay mbola ho tanterahanay ianao omba sy aro anay hatrany eny an-dalana eny dia mbola apetraka fenam-pelatananao indray ny fotoana iaonanay amin'ny herin'ny androany mba ho tonga avokoa izay rehetrarehetra tsisy ho latsaka fa mifanainao masina koa mbola hiantso ireo olona marobe izay tonga teto tamin'ny fotoana rehetra mba ho avy eto indray andray avy aminao dia mankasitraka anao zay Jesosy izany vavaka izany dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra omeo anay io ny anona sahaza ho anay ary mamelany ilokay tahaka ny nampialana izay meloka taminay ary azavela ho azy ny fakapanahy izahay manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen dia asaina ny mpitandrina anoditra ny tsodrano iara-mitsangantsika ravana raisoary ny tsodrano izay atolotra ho anao amin'ny anaran'ny tompo ankehitriny ho aminao anie ny fiadanana ho aminao anie ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana le ho aminao ianao izay tiany Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona amen mipetrahary havana malala dia mivavaha manginy apetrao tsara eo amin'ny tompo ny fiainanao hitombonao amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana dia ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary mifanahy masina amen dia mba rasitana ilay kaikaiky anao hoe ho aminao anie ny fiadanana hoe tsy asiana hoe any amin'ny farany raha misy olona afaka ifanampy amin'ilay fanomanana amin'ny famaranana dia manatona ity na mihoatra ny dimy aza tsy maninona